Saringobordamba nosoratany Randriakoto Jean Patrick. Ovelominy ony miajanirina sy ny ravo ary oly miaraka amin'ny Falsi Rakoto ary Sinez. Anjariliva no nandray feo sy nanantontosa. Andro voalohany. Sambatra kindry iry zoko manana n'iny feno iny ka tsotra sady endry. Indrindra be vola. Indrindra be vola? Ndriky dia miteniteny foana ka. Ndry, nga tsy marina izany ka. Lazao fa tsy marina indray ary izany e. Marina dia marina zandry saingy tsy mba tao an-tsaiko ilay hoe be vola kely Sandra. Ny vola nge hono ny marangay e. Raha za zao no misy makavaty ka olona be vola, tena lasa tsy misy fiambahambana mihitsy aky zareo Olivia. Ny sipany amin'izao raha tsy misy intere tsy miaraka amin'ny lehilahy izany e. Ahitsiko izany fiheverandrizandry Sandra. Tsy vola, tsy noho izy bogosy fa ny toetrany aloha ny voalohany indrindra. Mandainga indrindra tsy ny bogositehany aloha ny jerevandry voalohany. Fa hono marina ao aky Olivia. Nefa oka ihany ka so dia lasaindry homoly eo koa. Vina ary ihany mba nyteny andrian'izany aky Sandra. Bege aky ny zandry ny feno iny sady mahay no endry. Anjaran'ny lehilahy aky no mijery ny vehivavy fa tsy ny vehivavy no andeha haka lehilahy. Ka mba manontany aky za. Ary tolotra isan'andro mijery andrika ohatrany tsy rara indry mihitsy. Tsy mijery fotsiny fa iza tokoa ny zokony amin'izy mirahalahy reny e. Ataoko hoe feno nefa atao isedrako. Ka na tsika roa vavy koa ary misy milaza ny zaniko. Fa ifeno aky ny zoky dia isedra ny zandriny. Hoany ane zao za rehefa aveo e. Andrasandria zany fa anao jupe vetivety dia tamby. Zany zoky Tonga soa aty aminay kely Sandra. Ie, misaotra e. Dia tratra soa koa nareo. Tsy manelingelina ve zary zareo manelingelina maninona indray ndry. Raha nelingelina ve kindry dia hoentiko aty salama nareo. Ary izy zato akaiky Olivia zato mipetra aloha ela fa asina présentation e. Ka eto ary zato izy Oay Bege lery ndray le volo marina. Izy ny zandriko Orsedra Sandra no anarany. Mianatra ao amin'ny collège ao izy. Ary izy kosa kely Sandra no Sedra zandra ny feno. Faly mahafantatra ny Sandra dia tonga soa aty aminay zany. Ie, dia faly mahafantatra Sedra kosa. Miala tsy mibetsaka ary tsy hoe sanatriny fa tongavanareo ny alako fa ohatrany somary maimaka ihany e. Andehanao regroupement mantsy izay io zao ka efa miomanako. Bande bossiste Bege mainkata. Wow, hita fa zany mihitsy kio. Sangisango zany. Andao Sedra omendalana ianao. Lasa rehefa dia mazotonareo e. Ay ve miresaka be toy izao ty zandrinao ty ry Olivia e. Tsy araka ny verako aziko. Za zao mieritreritra hoe ahoana ry feno. Hoe miavina ve? Mahay vava sy tsy mba miresaka manolona koa. Za kosa ary feno hitako. Aza mba mitsara olona ivelan'izany ary feno vehivavy kinga sady mahay raha zaka sady basy vava. Sangy ihany zany Sandra. Inona ary ny ataoko ampiaraka na Sedra latsaka tanteraka. Ary lasa ny zandriko izany e. Aiza koa akia mandinika an'ity fianarany ty efa haiko akia Sedra indray zao io fa hono aky iza kiny miaraka amin'iny? Priska akia le sipon amin'ny lycée iny efa elany rahana ihany reny Bande betsaka be io akiko iny avy aleo za io mana dia akarano ka andraso aky dia samy mivoaka. Ode kia Olivia Marso e. Ay ve Sandra?
Voavondriaky saika mba mandehandeha ho azy za dia mitsipika re mafana be ny andro dia avy nanao baskety ka angataka ranotro feno raha misy tsy aleo kosa ve izy io sady misy ioko tsy le misy gazy tsy maninona re izay misy za manao sport dia tsy mety amiko ny zava-pisotro misy gazy ka andraso ary fangalako vetivetika indri ary nga ianao rery ny atory feno to mangingina beko ay ve papa miasa dia mamanko ny torak'izay isedra lasa ny tsy haiko hoe lasa iza le ty sedra to lasa alako vatonjoko ny kilalao an'izany aleo rehefa tsy ho azo ny zandriny dia ny zokony fa hono aletsy so dia mba misy servieta ao amin'lahy ao fa za zany feno atsemboana mba hindrana doso kely amin'lahy koa za raha tsy mampaninina ahoana koa raha ny ataony disipy ty eo dia tsy menatra koa izy manala ny sorta sy ny maillot zany mory feno eo fa vetivety dia lasa fa mbola hanenjika hiditra amin'ny efatra angeza avy eo zay ange dia vita juste nanala-tsemboana fotsiny fangahy moa ndry io tsy hoe miditra amin'ny efatra ndraika to maka toerana be indray mantsy aleo tonga dia aty dia mianatra raha mazoto za io koa nge ka misy pro zao malaina nijanonako eo indray lahy andao ary miara-mivoakotsika roa sa ahoana manderaka ko ty rangaka mifano tsy misy avaratra mihitsy ny toetran'izy roa vavy reto eny ty zandriny ty aloha raha hoe nitare dia ananany raha hoe mihoatra ny lian'ny zokony fa ny toetra kosa dia loza be atao hoe sain-jaza nefa mba efa 18 ans ihany miomana ary ianao dia ndao ka zany Sandra fa miditra ny firy andro ity androany zao dia fandesady mba hafa Sandra miresaka amindriny ahoana ozindry miheno ekoteraka izy za tapona ny sofiko angao efa andesady miditra amin'ny folo aky fa mbola isy ketikely aloha ka vo amin'ny enina sasany anie zao Sandra lasa loha loatra kika ndraraha tsisy vita kory mba borsio aloha ny trano ka dia anjarako ny manasa vilisy ny tokotany za efa voniny zao ve aky aleo amin'ny manaraka lasa aky miverena aloha fa adino mosoarandry sa indray vao ividy Sandra miverena ho merci ki maesa andray miovatra amin'ny fiteny ve ki inona koa zany maesa manina raha atao hoe masora io emploi du temps andry io anie kika manontany dady dia ahoana ozindry taminy matoko raha mitatasiaka ka ho zay hoe efa miovy izy ioko Sandra aloha tatoato lasa niovy raha hita ny dady amin'izao mihiny jipo manasa pezon ndry dia ahoana maninona koa zao io zandriko ndry ka ananak'izo no miteny andry ary adidiko izany zao ngeky mahatonga an'iray mpanolany ireny zao aky ny mampahalaizy anà dia davindrianao an'le ane 70 be reny ve za zany sa ahoany sanatri izany lasa aloha ny sipa fa be moralina be maes zany sure andray tsy sedra ve ty marina tsy mahita akory aleo mody avokako le cahier de champ akoato dia mody variana be aka le rehefa mifanena iny dia apotrako sady mitakisina oy zafady ry mademoiselle tsy maninona ka samy variana be zafady sady samy maika be ihany keo aleo angalako azy za ve ny namotraka dia nondray no akazy aleo alaiko misaotra sedra ary ohatrany efa hitako tokoa ianao iza moa raha tsy mahadiso andray kosy dia tsy tadidy sahato ve za zandrony Olivia re zafady rehefa maika be tamin'iny sady mbola hianatra koa ary makaiza aloha izany so manko maika dia ampiresahako eto fotsiny andeha ho any amin'ny namako io fa naharay an'ity message ity fa tsy ao izy dia hiverina
Ary ianao makaiza? Ndeha ho dia azoko. Ao an-trano zalahy zao miandry any leo namako ireo. Ry zalahy? Setra be zay io mody hoe ry zalahy hono. Ka andao ary araka dia ho hitanao e. Aterinao aho zany raha riva be Finaritra kosa aloha iny androany iny saingy nakam dia hisedra teo amasony namany. Zamba ny sangy azy ohatrany tsy nirara iny fa ohatrany tsy misy fitiavana mihitsy verangako. Dia ahoana re zany ny ataoko hoe? Hitako ny hevitra. Ho aiza hoe ianao ry sedra ny tsy ho Mandrosory kala, mandroso. Manahoana tompoko? Dray esory ny kapa ry kala fa inona ary ty. Toerana misy ny masiny ty hitanao ity io tsy azo anaovana kapa. Eny rery bebe o. Ka ahoana ary ianao zay vao tsy miteny akory ianao dia efa fantatra ka eo amin'ny sehatry ny fitiavana ny atindianao saraka nareo. Ie, eo amin'ny fitiavana ka saingy vao anoriny. Ka ahoana sy ahoana ary misy ankizy lahy tiako sy riko izay ho ary bebe o. Miaraka amin'ny zokony ny zokony ary io lehilahy io koa tsy taitra amiko mihitsy. Fa ataoko izay fomba rehetra ny rahana eny fa tsy hitako intsony izay atao Ary le zokony miaraka amin'ny zokony ndreka vadiny zokony kikilalao-jandry. Efa nataoko koa nge zany saingy tsy nahomby fa niala maina. Ka izy amin'izy roa lahy ny zoko zany efa miaraka amin'ny rahavaviko fa le zandry. Foa masina ianao ry masina ambony zavatra rehetra. Hitady izay tiany sy ho ty azy ny zanako ka mila fanampiana avy aminareo misy mba irin'ny fony anoany ka ilana anareo rehetra io izy tonga ty midodidody hitady izay mba ho anjarany ka zao ary anaka. Ie, to raha nihitany sy kidy ato dia ny zokony moramora tao ka io ny mety sy mampamora ny asa ataontsika. Ka efa hoe anzokoko ange ho io sarotra be zandry bebe rangory tsy misy fomba hafa mihitsy ve? Aleo ary aloha hitalao ka zao raha pisy tahaka zao efa maty masoandro iny. Eny ary dia manantena zany raha tena tsy mety nefa dia io zokony ihany zany no andry eny ary fa andeha orikala ary ny saram-pizahana dia tandreny koa fa mitorona miembotra rehefa mivoaka manjary milasa miambony masina. Fa nanomboka viana indray kindriny tsy nianatra ka tsy efa fantatry ndry ve zany ndry ihany no mahatonga an'izao. Ka zany ki tsy nahalala fa italeny nanome an'iny taratasy iny ho an'ny papy. Ozy izy hoe asaivo makaty hoe papanareo dia sady nanome an'ilay taratasy izy. Zao akiny olona fa barakatra ny ampianarana tonga taty an-trano mbola daroka be ihany koa no mahazo. Fa fitiavana indrina eky zany indry zany makaiza foana mivoaka ato maraitsy ariva io ka indry tsy mianatra akory zany ka zokindrina eky za lasa ho any olandry. Lasa mihitsy aloha ndry ka leo ihany hikatotrano rery ato ny fahafatesana zao no asambarako. Tsy ho faty zany ekindry reo ary tao fonina biscuit be debeko milaza tsy misakafo nefa tao feno karazana sachet. Lasindry ho mandefa manjeraka androany aloha malahelo fa rapitso mifanohatra amin'izao zany tokoa le hoe ny alahelo ny sasany ifalian'ny sasany fotsiny. Tsy zavelively ekiny ianao an'izany dia tsy hianatra zany ndry fa hikatonao foana. Dia nanao ahoana kia tokony lazandry melo ihany iny ndry koa moa tsy nandalo tamin'ny latsinainy dia gaga ihany ka manao ahoana zany amin'izao. Matetika za manapatapaka mandeha mianatra ka tsy karitry ny tale zany dia nandefa taratasy any zokinay izy ary tany amin'ny papa koa. Za le vao tonga avy taty dia nivelesi ny papanay raha tsy teo neny ngamba dia nieko sisa ny tsy afaka hatrany ampianarana nefa vao tabataba. Ka zao ary aloha fantatra moa andro fa andro fady talata
tsy mahazo mamoaka fanafody ny iraky ny masina fa ny valin'ny fangatahana no efa nanahoana tokoa. Le zokony ihany no tiako izao rehefa ataoko ny fandiniana. Ary satria zokony fototr' izao fidaroan'ny papa izao dia valiana ihany koa. Efa vita io e. Dia efa azo ihany koa ny fanafody. Ka le zandry no nanaovana fangatahana saingy raha pitso vao azo alaina ny ody dia aleo raha pitso aho izany miverina bebe ohatrany tsy dia misy fotoana ki ary Sandra. Aleo laka misy kia. Fanao inona any akindry? Te hiaraka amindry za kia. Mba te hivoaboaka koa e. Fa hono maraina sa arivondriny makany? Za mbola mianatra ki maraina. Eny e, aleo any andrasandriva za koa mbola hiandry amin'ny feno. Okey ary. Sady tondra sakafo za ataoko surprise ho anareo mba te hifalitaly akizy. Zandry ty koa dia mahita tao ka eny akia. Ka ahoana efa mitondra izay tokony hoentina ve ndriko e? Efa reto ny idondriko eny rery bebe rangory eo. Tinona mba hoany sy ny vola madinika ary ny vavety ihany koa ary aza matahotra bebe fa mbola anaterako firavaka sarobidy raha toka tanteraka ny fanindriko andefa mandry ny setra. Atao bebe inona ki izay firavaka? Ny aza aho dia zavatra tsotra monja nangatahako aminao dia inona zany bebe? Teneno fa ho tanterahako na inona izany e. Ity anefa ho raikitra fa indriny tsy haiko na anatanteraka ny voady ary efa voaraindry ihany koa ireny ny ody. Fa ny fangatahako ihany koa tsy maintsy tanterahandry. Ka lazao ary rery bebe o. Raha misy ety amiko dia miko anao. Saingy tsy afaka mamorona raha toa ka tsy misy ny tenanao re anaka. Tsy azoko izany. Ny tenako e. Enao dia enao tokoa anaka. Tiako andova amin'ity asako ty enao. Ohatray, toa tsy soranao akory ako. Za rengena ka ty efa miafiny. Indrindra fa hoe izany. Ohatray. Atovy zavatra hafa rery bebe o. Eny ary fa tsy maninona saingy ty faharoa ty kosa tsy azonao lavina. Hiteraka nareo dia io zaza io no omenao ho tezaiko mba handimby Ohatry ny ahoana moa ny fampiasan'le odiny bebe rangory teo. Ay ve ty vovokazo kely ty atao anaty zava-pisotro mba ho tonga ny ampono moa. Izay mihitsy le izy. Dia ty menaka kely ty ataoko eo amin'ny fandraisan-tanana. Ary ty potipotikanina kely ty indray hosorina amin'ny tarehany fa ty izao no tena ho sarotrako. Arina ki mahavariana andry ato sady amin'izay dia lasa saina be tsy hay hoe makaiza. Andeha hianatra fa any izany miona. Saika dingo tokoa kiry Sandra fa aniversera ny sedra androany tongava aloha Zay fa lasa. Tsy mahita tenenina fa ny zava-dehibe mba henoko dia hoe aniversera ny sedra. Milay izany. Tonga dia mety daholo miketrika rehetra. Aleo akery Sandra andriny manatitra ny cadeau d'anniversaire-ny mandalo eo amin'ny feno aloha vao mandalo eo amin'ny sedra. Toa hoe natambatra ny mantsy amin'ny fitsingerenan'ny taonan'izy roalahy raha tokony amin'ny talata ny amin'ny feno. Draikako. Te ahoana ary izany? Tsy maintsy handray ny tanany feno izany. Nefa le menaka ahoana? Mandeha any akery Sandra fa ela be loza andriny dorororo eo fotsiny ko. Ka maninona nefa raha izany manolotra an'ilay zandry ary indriny ny zoky ka. Izany ve tsy hafahafa be? Ndao mokia. Ndao ndray ariko. Sandra, tsy haiko fa tia hitanao izany foana ho any. Izany ve? Ny foko tia mangina ohatra tsy tatiko izany tsony akia. Tsy mety izany ry sedra. Fa ahoana ry Sandra? Tsy mety ho azany mity olon-droa izany fa izay tena tianao na zana Priska. Izany efa afaka mandefitra.
Sady tampoka be nge zany. Tampoka be ahoana koa ary efa ela dia ela nge zany. Eloviana ary. Aza mandainga fa ny vehivavy ange ka tsy azo andaingany. Vonina ny tianao ry Sandra. Iny tsapako aloha fa mbola te amin'ny Priska saingy izany tianao. Zany angamba raha toizako hoe zao ry sedra apiako ianao anadino any Priska. Dia zao mody mila vaniny aminy fotsiny ianao dia vita ho azy. Koratsazakely izyko. Sady ny loza nge ry Sandra efa fantatry ny fianakaviany sy ny fianakavianay ny fiarahanay. Zany ve? Sarotra be zany. Tia tokoa le hoe finy atsy maminy roa. Tsy hitako tsony zay ale. Arriva kitiny andro ry Sandra. Andao ateriko amin'ny bus etsy ianao. Sao dia mitaintaina ny anatranonareo ko. Sady ny orana koa ty efa ho avy. Zana nadino elo raha teo. Mahazo vahiny eo nareo voagaga ny ao an-trano. Aleo aloha miafy tsy misy loka amin'ny terinandro ity ry sedra. Ka ahoana? Mahafinaritra ny fahitanao ny tranontsika. Eto zao mbola ho ampiana frigo. Dia ery ny écran plat. Fanenjana zao dia tia tranontsika tery dia tery tiako. Ka ny karama rehetra zany dia lanina amin'ireo avokoa. Mba mieritrereta ihany Sandra. Jereo nge ry zareo atsy ambadika. Tsy mba mandanindany foana zany. Tsy tokony mbola hoe maika amin'izay vidy fanak' izany ianao hoe. Ataoko ange fa ampy ireo entana tamin'ny fampakarana antsika ireo hoe. Ny fananana tany sy trano zao no tokony voalondarana amin'ny fiainantsika ry Sandra. Iny ianao koa efa ho lava zany. Ka zany misy. Salao efa tamin'ny taona 4 vera angano atao ato an-trano. Marina fa hoe vaovao saingy hafa ihany ange ny mody ankehitriny. Zao ny tranontsika mahafinaritra tsara ery. Dia aiza zany zao le taloka? Meko an'le namako. Tsy hoe nomena fotsiny koa nge fa mba nanome kely izy ny vidianako an'io tapi io e. Ray Sandra. Enao ty dia tena hafa mihitsy ka marina. Iny ianao koa zany dia ny anakiana na foana. Ko zany ka. Aleo za hividy fa rehefa eo ny zaza tsy manam-potoana hividianana. Sady aleo hoany zany fa hono ahy e. Mba tsara amiko veloha ty pataloha ty e. Teny amin'ny magasin izy ty ny vidiko. Tsy fantatro tsony re. Tena mba mieritrerety ianao Sandra. Fa ahoana ihany e. Jero nge ry Olivia etsy. Nefitsika mifanila-trano eto fa ianao ohatrany. Zay nareo zay. Tsy mahazaka olona mivoatra mihitsy. Nga efa lasa sidry. Vao teo mihitsy izy no lasa ka nga tsy nandalo tao aminao izy ry tena. Tsy nandalo lery. Ahoana koa ary zany ataony lery zany. Fanao nene no mitaona ary fa hiverina riva tahaka zao e. Mba omeo rano mafana aloha Sandra azafady. Fa inona koa raha ny tiany atao? Sa te ahafantatra hoe miady za sedra? Zany nge ho ary Sandra e. Toy ilozanao mijerijery fotsiny eo. Ay tokoa moa nareo raha seza avo lenta be tahako tony. Tsara ery ange izy zany. Misaotra e. Tsy zany ary feno fa mandinika an'le tokony ametrahako an'le frigo fa tery de tery ny toeran'izy zay. Fa hoana aloha Sandra. Dia aiza zany le seza mitovy amin'ny ena iny? Nafindrako any amin'le namako re. Oay, efa mirolatsaka folo zao. Tara fa 10 minitra sisa dia miditra. Lasa aloha Sandra. Eny ary. Mandehana fa mandreraka be. Olona tsy mivoatra fa faly anakihana fotsiny. Efa nahita loko any feno e. Olokona hono ty tranontsika ty. Ny teny dia hoe ny karama mpandoko no zaraina fa mividiny tsy manina fa izy ihany mandoa azy. Ay ve aky? Dia ohatrina hono kiny mandoko azy? Ny ivelany tao hoe 150,000 fa ny anatiny mbola tsy dia maika fa ny orana anie zao efa ho avy. Ay, aleo aloha zany izay mivady hifandinika e. Ka mino fa tonga dia kinaka izy zany a. Sarotra be manko raha hoe samy andokony azy raha ny ety ivelany. Misy apango ve aloha ao amindrio ao fa za tsy nahandro atoandro fa reraka nandamina trano e. Voasaika hite mihitsy hoe angamo kinareo ao tsy mba mahandro sakafo atoandro a. Aza dia mba manao an'izany aky ry Sandra ka mafy ane kiny asan'ny sedra sy feno reny e. Mila mahandro foana
sady zany mba fotoana ananana isaky ny atoandro dia aza variana mirendrarendry izany. Izay indray rezinavy eky no atondry inamanako. Olona efa fatapoky fatapirenena fa paka vatin'olona sady tsy manambady. I fantatro izay tokony ataoko fa tsy baikonao amin'ny tokantrano koa e. Marina fa trano indray nipetrahantsika. Nenareo efitra varatra zahay atao amin'ny atsimo ka aza hidirana ny tokantrano fa anasy ny vadiko io. Izay ampango avy ve dia andatsana e a? Izao ihany a dia andeha hividy misao any amin'ny totoa voahirana e. Ka zay indrindra ny hery feno e. Efa fantatra fa hampiady anay rovavy. Ka fantatra raha fa hampiady anareo dia mbola inona koa ny tenenana azany ka? Ka mazandroko azy e. Ka tsy zakako tsony zao sedra. Aiza ve onka dia tsy misy atao fa eto fotsiny. Avelao za hiasy. Raha ny tsy fitiavana izoko io anangy efa tsapako efa hatry ny ela mihitsy zany e. Avelao za hiasa ry sedra. Manginy izany vadiko izany a. Tsy vahaolana izany miasa izany. Ataoko fa ampy antsika nge ny karamako e. Tsy manabanga fa vaovany amin'ny patron dia iny fa omeko anao iny ny karamako. Rehefa tsisy atao dia raisiny fandriana dia mahatorika iry Sandra. Ka zao ary. Hoe ahoana ka? Ampio fefy mizara roa ny tokotany. Amin'izay koa mba afaka mamboly zaridaina analako andro. Eny ary. Saingy aleo aloha hidinika amin'ny zoky ka. Mbola hidinika anao inona any koa nefa e. Zany koa. Efa niteny tamin'ny namako fa hanateran'ny plancheur apitso maraina. Ka matory amin'izay ary izany vadiko izany. Efa marika 20 sasany alina izao. Ny olona efa tapo matory avokoa. Andao tsika andeha aloha androany ka. Efa io ny patalohan'ny lahy fa nataoko mainty ny ambany sheria. Dia nenako mainty. Araka amin'ny Olivia sy fino angisika e. Fetiny taranaka androany ka tsy araka. Samy manana ny tranony e. Ary andao moro sedra ka. Oka aloha fa ny volombavako ary mbola tsy afakako. Za mbola ho any amin'ny toaleta. Na reo koa nge ohatran'ireny olona tsy andeha hivavaka ireny e. Aiza ary ny fonareo vonina andray an'Andriamanitra e. Sandra Sandra, efa vonina ve kinareo a? Voaika iva tam'izay a? Mbola midika danany efa fahadinareo e. Anao inona ty koa e. Itsikera indray ve izao sa anao inona? Mandehana re voay izy e. Sa zany le hoe vonina andray an'Andriamanitra ka. Miadana mihitsy ngery zany. Zao mbola eto ampandriana foana. Aiza kory zao fa le asantsika maly nge tena nandreraka be. Marina aloha zany. Aiza ve rangaka tsy nisy an'le pesy akory tany Am-Pefolo. Avy eo nakany Isotro mbola tsy nisy any. Amin'izay dia tongotra be foana nge. Miomana ry sedra dia andao a. Ary ohatran'ny efa vonina nendry teo e. Maneritery be aky le jupe. Ary tiako kelika izany akanjon'izay izany ry Olivia. Zia dia vonina ndao ary. Ka ry maman sy papa zao efa sasa miandry any am-piangonana. Maman indray dia mamela toerana ao antsika foana ka. Fa ny ady mafy dia tsika taraka nefa any aloha be andro maman ireny zao no mipetraka. Ka atahoana fa mitsaitsaika moramora eo e. Ny mason'ny olona ve atahorana. I olona kle dia idio ny trandro sedra. Raha tsy somary lozana kely mantsy ianao tsy hiala eo mihitsy. Ka eo indrindra ny olana ary feno e. Maninona mora raha lazaina ry Sandra dia zaraina roa le tany ka eo samy manangana ny azy eo. Nefa ny antsika tia mivola efa tia tanina fa ny zareo no tsy haiko. Afaka ampisamborona aloha zareo e. Raha ilazan'izany dia aleotsika roa miaraka dia eo kory zareo mivady fa raha hoe za na ianao no milazan'izany amin'ny Sandra tsy ataony miseho manam-bola eo ka hanahirana. Marina izany e. Saingy maninona nefa aloha raha tenenina meloa sedra rahalahinao e. Dia avy eo tsika mivady manatona anazy roa. Sa ve tsy mety izany feno a? Tena mampalahelo any mihitsy ny rahalahiko iny ry Olivia. Aiza ve tamin'ireny fividianana fanankiireny dia tsy mba mila dinika akory Sandra? Ohatrany maheno ny narako azy zany fa aleo enoko eto amin'ny varavarana efitra eto. Ny efitra natso ato manko izao dia mifosa. Oka izany ho andro fa ny mpivady izany e.
dia toy ny ahoana izany ny fizarana an'io tany io. To ampisalasala ihany manko ny amin'ny hevitry ny rahavavy kinko. Alanenina ny antsika milaza amin'izy mivadika rehefa tsy vidy moa izy dia rafiditsika daholo. Amin'izay koa nge malalaka ny ipetrahan'ny taranaka. Tsy azoko tsara. Raha iverina izany dia vidy tany ry zareo ikambanana. Sanatria ny ary toetra aminareo a. Tsy izao vehivavy izao mihitsy izany. Manana ambom-pony ety. Eny ary ka aoka izay e. Fa chérie. Ahoana ke? Mbola tsy fantatra ela tokoa moa ve hatramin'izao fa mitoezaza? Marina ve? Tena faly be a. Engane ka ho lahy kely. Mbola ka andray kosa raha vehivavy izany dia tsy tianao. Tiako foana ka. Sy omen'Andriamanitra eo ki dia keko a. Ary tia za. To tsy mety mitoezaza tokoa zahay. Aleo aho anatona mpitsabo ihany koa sao dia mba hiteraka. Izany manko izao tsy hitovinay kelikely eo. Sandy raty e. Tsy manaiko resy izany. Sandra. Hevitra angena angatahako aminao e. Dia lasa adinay ve ny fiaran'ity resaka ity? Afaka janona anie raha izany. Ka leo aho raha hiary toetra amin'ireo izany ka. Rehefa lasa izy dia tsika rery ny ato. Amin'izay ho atsika ity trano ity. Mazava? Lova ange ity ry Sandra e. Tokony hanana ny antsika manokana tsika. Leo be ay. Oka lodiny ihana. Mainge izany loko izany. Mandana batao e. Za efa voky. Ka amin'izay mahazo lesy no hiady fototra n'le tranonay ry sedra. Omeko invitation nareo dia omeo ny Sandra any. Iny zoka. Aza matahotra fa omeko azy letsy. Mandrosoe lahy ato trano aloha. Androso tokoa moa izany rahalahy. Ary tsy misy olona ngiady izany e. Ny trano mihidy beko. Dia izao foana letsy ny ainako isan'andro ato. Tandao ary aloha tsika ho ato aminay e. Olivia angamba no ato izao ko. Marary aza ny kiboko izany feno a. Patre, fa maninona ianao e. Sao dia mba manao reraka be tatondray ary ianao io. Ka aleo entina any amin'ny dokotera sao dia anahirana eto ka. Ny mpitsabo raha teo tsy lavitra fitseka kely etsy. Izao a, tsy mahazo mamonjy olona hafa tsy ato ndre a. Ary ndreto ny fatotsy azo hoanina. Vanjobory, anamamy, ravitsonjo. Tsy azo atao ny anavaradora rehefa matory a. Tsy maintsy manao mainty rehefa mivoaka ny trano a. Ary tia ny tena zava-dehibe. Hoe ahoana izay? Tsy mahazo miarahaba azy fa leo izy hiarahaba voalohany. Dia ataovy amin'izay ary ny ampialan'io zazy io ao an-kibony ao e. Sady amin'izao ny ora tsy maha eo ny vadiny sy ny vadika. Oadray, aza matahotra indrify efa nirahako ny masony tamintsika vao niresaka teo ka hatramin'izao. Aleo sa mesorina niny izy mianaka e. Izany izao ny fahasambarako satria ireo no manelingely ao foana ireo. Dray, tsy mety izany aky a. Mandra-pahazondry zaza dia atao tsy mahavaninanako io kiala kely io. Ka ity a, azony ity jabory ity a. Ity nanalantsika an'ilay zaza. Dia andray afo a. Amelona afo amin'ny fatapera aloha vetivety a. Ahoana no ampirehatra afo tsika ary bebe a. Inona moa izany ny idirany afo sy ny tsabory amin'ny fanalana an'ilay zaza? Dre, kalma a. Kalma fotsiny. Io fa hitan'ny sikito fa amin'ny herinandro a ny andro naterahan'io rahavavindry io. Naterahanay amin'ny rahavavy mihitsy ka. Izy talata ny anniversairany dia ny sabotsy. Fa ahoana tsara le tsabory sy afo ry bebe rangory? Mbola tsy malala ny fahaizan'ny bebe rangory ve kalan'ity e. Foa. Io raiso amin'ity azy ty jabory ty a. Ary atao manalavitra ny afo ka mitsonika tsikelikely. Dia toy izany koa ny fijalian'io rahavavindrio ka rehefa tapika le jabory ka potraka eo ambonin'ny afo ilay hazo finosin'ilay jabory dia afaka izay le zaza. Izany hoe ilay hazo finosin'ilay jabory eto ilay zaza. Azonao amin'izay. Foa. Masonareo rehetra manodidina anay
tongava eto anoloanay nareo fa isy iraka ho tanterahanareo zao ka tongava faingana fa mandeha ny ora sy ny fotoana ka ainganareo foa Masina enao irery Masina enonao ary ny fijaliana mahazo ny rahavavinao vonina tsara iye zay ataoko eto masonao no ataony ihany ka ianao no mametra ny ora raha ataonao akaiky kokoa ny jabora mifanakaiky ny jabora sy ny hafa dia vetivety dia afaka le zaza fa raha lavidavitra dia ela voalany ny jabora ka mahatra ny fampijaliana ty ary raisy ny jabora maty atokotero maty ahy vonjay arere olona neny apio hafa mijaly marary ary aleo atao maharitraritra mihitsy ty ranga fa marary ahoany azoko atao ary ny analany enty dia efa nalako mihitsy zay kia vita kia fa azadinindry reo fady reo angamba ny ampitsabony ianao zany otrano miteny hoe dokotera angamba vo mety jaza dia makany izy sika koa mbola variana nanazava le fanafody ataondry sy ny jabora teo ka nanahoana malalaka afaka neny zanatsika ry feno arabaina aloha rehefa hoe tsy afaka ny andehibe sy ahasalamanao aloha atao ka zao reo Livia mangataka mba hijanona kely amin'ny asako tapabolana dia andaotsika hamonja ranomasina kely aloha hanadinona ny lasa sy ny tsy mety rehetra dia aisytsika no andeha misy namako izay ihany Tomasina any fa ny olana dia mifanalavitra ny tranony sy ny boro kanefa tokony ho trano akaiky ny boro no andehanantsika tsy manenina re zany mandeha amin'ireny tiako reniko fa le namanao ve aloha so miara-mipetraka amin'ny vatany ka lasa olana ne za ty mbola tsy mahavita manao zavatra firy toy ny hoe mahandro sy ny sisa mbola marefy dia marefy ary feno trano ningeno any mbola tsy manambady izy arikary dia ihany koa nefa izy lasa ny velany satria ireo ray aman-dreny to hoe any ny miasa dia nanahoana kireo Liviany tany tamatafy tany ary izy aloha ny voandalany ary toy ny verina sahady ny takolaka nahazo aina sahady ataky misy fitsa le tindry be tena tiako mihitsy nahazo tory teo atsapana dia ifeno ny vidy azy ty efa lasa 10 kilometra vao taitra ifeno efa mividy an'ireto zany nahagaga tokoa aloha ny torimasiko aiza ve ki ka adiny ray latsi-kafe fa n'izay nijanona teo tsy nisy zavatra reko ny olona midina amin'ny sakafo ary tsisy reko akory feno tsy nahasananaitra fa zaho ny lasa masika ka dia ano-masaka no nividiny rehefa taitra vao niara-ny sakafo izay roa tao anaty fiara ary tsara ki izany arino andry izany samy manina kitsika rovavy vidio izay tiandry dia misy seza kely koa ty sady manana efatra tsika dia tia koa kiny satroka ao andry tsara be fa misy voninkazo tsara keraka ity mamela n'isan-karazana hono izy ity dia samy mividiana amin'ny fentsika rovavy dia misaotra kira vavy malala tiako be tiako ange ty ravaviko ty biso mihitsy aloha ka aza manao zazakely io ndry ry Sandra reo koa ny koko tena tiako be ty afangaroko amin'ny tsaramaso kiso ty fiazana ny ranony dia tena ao tsara ao biso andry ma sœur tsy foiko te hetsika mafy ary bebe satria nahazo tany io raha vaviko io ka mba te hanana koa ary hitady lehilahy mpanan-karena sy manam-bola saingy sedra nefa tsy hariko fa atao fitaovana io lehilahy io tadiaviny nahazo tany hoe ny raha vavinao zany hoe hiala ao aminareo zany ka hifindra efa saika ho adina fototra ary le izy fa afa-jaza dia najanona sarotra nitoedrarahana ka satria ianao mitady olona manam-bola kanefa le olona mbola tsy fantatra hoe iza ary efa fantatra ka ary matetika amin'ny sangy amiko izy io rehefa mividy zavatra ao saingy mivady moa eo foana fa tanako rehefa mandray famerim-bola ny finony mafy dia mafy mora jonono zany anaka
aleo ary atsona ny masina ary avy eo ihany dia makany fa point sio dia mbola misy koa rery bebe aza be fiantanao mory Sandra lazao fa tanterahany ny fanekiny sedra ny zelazainy aminy ndre ary ny tsy fandirany amiko fa mandefitra be manaiky zany ataotsika aky izany feno ohatra misy zavatra manalokaloka azany foana ho isan'andro ato dia tsy renao mihitsy ve tokony eo amin'ny 12 alina eo foana tsy tafahetsika mihitsy ary tehiteny fa tsy tafateny avy eo nefa tafatory be ary ohatra misy zavatra maka reny tsofina be ka so kosa renao ty mbola tsy salama tsara mihitsy ka voately volana ange zay nakarary anao azaoro no atao aleo fa ifo amin'ny fotoana io dia hoenoko eo 12 alina moa izy teo eno ary taratasy iny ny entananao indro feno faktura n'entana vao nividiana teo rety nakatolona tamin'ny camion teo dia adiniko ty ka nanaraka taty fa niresaka an'izay tokoa ianao fa ahoana ky ka ahoana ho any ady fototra n'le tranontsika miprika efa ao avokoa ny tafy ihany koa efa ny amindrimamy ka tsy aloha ve atao amin'izay ry feno mety zany saingy mbola sahirana kely ngetsika ary malaly aleo miandry kely fotsiny Sandra ahoana zara ny tianao andehanany ny aloha any Tamatavy ihany any ve ka anyrehetrany ne mahafantatra daholo ny olona any indrindra fa mahazo enga ao mabibo no misy ny zanako farala fa ataoko ahoana no any tsy maninona zany fa oviana tokoa no entina ho any ry monsieur Ramile indray ianao antso fotsiny hoe Ramile zay dia vita manimba sofina ny miainome monsieur tsy misy farany ka any zany moa oviana fa zay efa te hilalao ranomasina sy te hiaraka hanao voyage aminao tsy dia maika zany ny fiarahantsika iny vao ray volana latsaka sa maherikely dia aza taitra anao fa omeko izay tianao ianao fa hono misy zavatra notaniako anao ohatra hoe mety Sandra lazao rery monsieur Ramile azafady aloha fa ohatrany mahazatra le miteny eo monsieur fa mialatsiny kefa lazaiko foana ianaoko vonina re amala ny fanontanianao raha avana hono ianao moa zany mbola tsy manambady mbola re fa ahoana fa inona zao no mampianana anao hiteny an'izany ka inona moa ny olana raha manambady ianao vao maika ny hoe tena mety zany ka nanambady ho aza fa efa ny saraka sady lehilahy tsy miasa ka atao inona koa rofo nentanao dia lasa ianao mandeha Sandra feno rahalahinao zao tsy eo Olivia koa tsy eo dia inona ny olana Sandra tsy misy mpiaranao tsony eto monsieur Sedra zao mbola tsy mahamasakasaka foana ka efa mizaka ihany ange azy mareny ohatra ny tsy hitanao zany fa ianao lagy avy any amin'ny alehanao any dia zany nomenao marenao so dia mba tsy rariny akizao ry malala na mijery anao aza mamparikoriko ana aleoko mijery any Milo ory Sandra dia ampitovinao amin'ny alika ve zany zaka zany mihitsy zay sakafo tsy masaka ve no anton'izao fifandiran'izao vary ange sisany tsy masaka ao ary jereo fa vaky le vilia ty tena lehilahy tsy misaina mihitsy hita fa misy saka dia mbola eo amin'ny sisiny latabatra ihany napetraka ny vilia mahasositra mihitsy ary inona koa zao tony laoko tony tsy voanjobory ve ty efa fantatrao ve fa tsy tiako zany voanjobory zany mbola zany ihany ny atao laoka somary kiriko inona ny teny manderaka mihitsy miaramena amin'ny tony ary mbola tsy amin'izany fa ty antsy ty mihitsy no ataoko amin'ny lohan'ny le tsy saina io zany dia zany tsontsondromoko masyandro any dia velomany amin'ny manjak'izay ihany any miona andray sika tafahoana zany ny farandy zay vita tsara niny ty tena matiko tokoa sedra marina ahoana ty razany ty zao fa fanakelina tsemboana raha zao moa no misy olona tonga ato mahita nyty raha mandriky ty dia higadra so afa-baraka fa aleo antsondra milika
nakaiza moa le findayako teo. Ay, tsika. Allô Ramily? Allô? Allô? Message rive rangaha. Aloha toka tsy ambany fandriana kanefa atoka hono ty raha mandrika be ty. Ny andro ty vao amin'ny 1:30 oratoandro. Tena loso ty. De vitantanako folo reto namono ny andefy mandroko ve? Tsy maninona izany. Zay vao tena hoe vehivavy ndry Sandra sady herim-batana. Io fa manino ny findayako. Ary aleo tonga de raisina avy hatrany fa Olivia ka izy. Teo raisiko ve? Aleo raisina de hoe teo e. Allô? Ahoana kira vavy a? Aiza ihany kinareo mbola tsy tonga foana. Efa isakafo anie e? Mbola miandry any sedra kia. Tsy hitako izay nalehany fa efa ela ihany izay ny ala tato an-trano. Tongafa ndry de mba eto aky ilay satroka ao an-tranonay ao a. Sa izy ndreo? Napetraka sedra ato amin'ity bazitika izy za. Fa aiza ny lakilenareo ki? Nga aty? Ie, napetraka amin'ny sedra ka le ady fotra efa vita fa amin'ny 4 tolakandro andro vao mody. Aleo tapahana ka. Manilinkela fotsiny. Miantso koa ve? Ramily io ka. Allô? Fa misy inona ny miantso atandro be ty e? Za ty ampiasana de sahirana be sady mbola midesarge ny findayako de napetrako tao an-tsena tao. Fa ahoana ry Sandra? Tonga vaingana arak'izay azo atao aty an-trano ianao e. Aty miresaka betsaka. Aingana re Ramily a? Ho avy zao fa tiako fantarina hoe misy inona e. De aiza tokoa aloha le trano e? Eto akaiky ny hôtel Rasianaka e. Andraso ivelany eo de mifampiantso eo ihany. Ny vadiko akia. La saiza raky izy efa hatry ny malimaraina ngeky izy niala teto e. Nareo nefa tsy niady. Za niala teto ane izy nandama trano e. De ndrily lasa nanao volo. Fa akanjo otrany ahoana aloha nanaovany Sandra? Zay ange efa nandeha. De andao ozy izy vila ato amin'ity bary ty. Za tamin'izay efa tsy nanaiky saingy reny namany reny nitondra azy. Ny vadiko aky Olivia. Very a? Mafy kitia. Ny vadiko a. Efa manao fikarohana aky ny polisy a. Polisy? Ka zany zao no azo ataoko. Saika antany andriry zareo saingy ndry ary ty mitanondry dava ohatr'izao. De ampangino aloha ny ranomasy fa tsy ahavita ninina io e. Ho maika ary ndry arareo. Tena misaotra kia. Alanenina ihany ny atsika. Mbola na zay no nampanjavina ny rahalahiko ry Olivia. Efa izay mirahala sisa no any Kibiray de mbola nandaoko izy. Ka mijery ny reninareo ny tena tsy tantoko feno a. Toa tsy hita ty izay marina hoe nakaiza izy na nakaiza. Maman ane rehefa makany a de ny anarany sedra foana no any voatonony. Tiany loatra ange ny zanany iny ka tsy afaka ambava mihitsy. Iny ange ry Olivia talohan'ny anambady mbola miara matory amin'ny maman e. Mahagaga tokoa fa reny olona tsotra reny to mora andairany tsirariny. Tsy vitany hoe araroton'ny olona ny fahatsorana fa mbola tsy de lava andro iainana. Mety tian'Andriamanitra angamba de alainy aloha amin'ny fotoana. Aoka aloha zany ho any. Fa gaga amin'ity rahavavy no ty mihitsy aho ry Olivia. Tokony mba hahatonga saina azy nge reny zava-miseho reny. Aiza ka mbola tsy mipetraka trano foana hatramin'izao. Manaridi re izy. Mety hoe mangina be ao de aleony mba mivoaboaka any. Ny loza zao de mififindrantsika ka mety ho izy rery ny ato. Amin'izay mangina be ato izy. Ny ary efa tsy androko ny alako ato amin'ity zavatra manalokaloka isan'andro ato tiako. Iny anjeo fa lasa ny saka ny trondro. Sady ngeza be iny lasa niny a. Atray marina. Mimi.
Dia izay akia ho an'ny Tamatavy akia za hiasany amin'ity volany ity. Ka asa inona ho ankizandro Sandra? Mivarotra akia. Atao ahoana fa izay aloha no mety. Fa mbola hiteny amin'ny maman sy papa. Ie, aleo aloha midinika any e. Fa tsy mety angamba raha hoe aty ihany e. Aleo fa ohatra hoe anokafaka épicerie indry. Zangy any tsy dia hoe miasa be ohatry ny ahoana fa mitazona compte fotsiny. Misy tranombarotra ny Monsieur Ramily izay ihany dia izany responsable an'io. Ramily? Ie. Ohatra ny tsikarotro misy zavatra fahafa tokoa aminareo a. Efa manambady anaiky iny Sandra e. Ny zanany ary ray taona amintsika amin'ny faravavy. Ndry akia. Tsy blame izany fa ny fitiavana tsy misy décalage nataony izany ho zina izay e. Andeha izany ianao anaka kazadiny bebe rangory e. Za ty tsy mahitsy indray fa raha nahay dia mba ny fampiantso e. Tsy dio ana dia indray mandeha isam-bolana ihany ary. Ka zao ny ataontsika ary bebe a. Makanesy ianao any amin'ny zina isaky ny alahady tolakandro. Dia eo amin'ny telotelo eo za miantso. Dia miresaka tsara tsika mianaka. Aza tonono reny fady reny anaka. Sandra, tsy aleo ve isorona? Tsy esoroko ty ka. Dia sahanao ve milaza an'izany amiko Ramily? Tsy hamon'olona ka. Ko naninona ny namono teo aloha ka? Sady zao tsy zanako koa zany Sandra. Ramily izay ihany ka. Mingavy anao mba tsy hanao an'izany re efa olona ngeo aty e. Ny vitako ary nanenenako ka mbola atao lasa fa miandray mibandy akamako e lasa. Dia izany natongavako tamika ohatr' izao ry bebe rangory mafy tena mafy amiko ty ka mila ny fanampianao Ohatray, aza matahotra indry e. Saingy tadidindry moa ilay teniko tamin'ny voalohany hoe io zazy io. Angalako zazy ianao bebe fa aleo re ty ho tezay. Dray angano masina azo sangina ary ty ary any masina ane io e. Karakely ty mitapy Feno tsy Sandra ve ho io mipetratra ery e. Ary manao ineto ary izy io. Marina. Aleo atonona dia ho hita eo e. Ary ina ky malasa saina be eto tonga oviana tety tanandry. Tonga tsy niteniteny Tô be voka be kindry iry Olivia. Ie. Tonga tamin'ny maraina be teo ky za dia veraka ny volako sy ny findayako tsy hitako izay atao dia saika ho any aminareo mihitsy io zao. Mahapalahelo no zandro Sandra. Iny misy bus dia andao hiaraka aminay. Efa ty Tamatavy azo dia tena gaga ny Ramily ty aka. Ataoko daholo ny fomba rehetra. Sa efa tsy mahasonody tsony koa bebe rangory. Tô kama ody any an-trano ka. Dia raha tsy ody dia ho aiza nefa. Nanome vola tokoa ry Olivia kanefa ny finday inona koa moa izany ny vereo. Tokony hivilany amin'ny bebe rangory tokoa milaza ny vaovao hoe be voky le kala ratsy iny. Ka mianatra amin'le famakay izy mba ho aiza amin'ity tany tiry tony nanao masazy afa reraka be re. Io ny sakafo dia le loka tiany labe efa voky efa tena voky anatitra nyity vola kelinao ty fa tsy maintsy hiakatra zao dia zao any tanà fa tonga avy any ivelany vady aman-janako. Eny voato zao no amantana zay fa lasa te vola 2 alina ariary fotsiny venona velanao anay mianaka Ramily zange ka mitoejazy mila rejima tsara. Rejima mandehana mitady iza koa ary zao miantso vao maraina be zao. Ny olona mbola matory dia Allô? Manao ahoana kia? Allô?
Teraka tamin'ny alina kia lahy kely. Dia ahoana ki? Faly be zany. Arabaina nahazo any koto kely. Ahoana ny afaliany feno zay? Mba omeo anao izy. Manao Sandra. Ao fa andefasana fireno dia miakara zao fa efa ody any an-trano zay ka sahirany. Ny mpanampy moa tsy misy ao. Dia mba manarako ny dianay. Aleo tapahana. Manara ny dianay hony. Zao ny akanjo nalaindry dia eto aty. Le akanjo fanaovany sanandro io raha le zaza mihitsy anefa no alaina velona. Tsy mety zany ekia. Ny aino io zaza io ny fofony eto ka ity ve adaly. Androany tsy maintsy mandalo aty. Raha pitso talata ka tsy mandray olona fa andro fady io. Bebe fa mbola misy olana konge. Inona indray? Raha mila nge ka masika. Le ody ary tsy nohaniny akory. Tena ferevitra ary bebe. Aza matahotra ity tsitsika ataontsika amin'ny zanatra vavindry ity zao no atao eto. Aleo aloha ty milamina dia 8 indray ny ady manaraka Andray dia dadany napetraka mihitsy jereo nge le orony lavalava moa dia nenao mihitsy ry feno telo isy fanasan'reto lamby reto Ka tsy voateo ve reo ny sasany? Ka efa lena sahady nge reto Eny ary ny reniko moa ty mbola matory beko. Ka maditra alina nenao ka tsy misy atorian-dreniny. Aloloha izy atory kely. To mamana be zany nge Sandra ty. Aleo aloha arahako maso tsara hoe sa ve hoe angalatra ny reto lamban-jaza reto io fa manasa sady mierikerika. Eto amin'ny varavarana eto mahita azy tsara. Ny rideau ihany koa moa transparent ka mora ahitana azy tsara io Ohatray io fa misy lamba feniny ao anaty zaridainao. Ohatray marina mitomany indray ty zaza ty. Aleo le aleto fa arahako maso tsara ny fivoahany ato anaty tamboho ato. Inona reny tianyty Sandra ty atao angalatra nefa ve dia lamba ray ary amin'izay indray dia ararotiny amin'ny fatorian-drahavaviny. Aleo toka dia fenina ato anatin'ity ary kely ty reto lamby reto. Afiry re zany ho any amin'ny bebe rangory. Ary atao inona ny aro kely iny Sandra? Dia inona no mahataitra ny Sandra amin'izany io ka? Zany fa atao inona ho ahy iny eo jereko ny ao anatiny. Ka misy atikolotiko maloto ange ty feno dia ao anatin'ny aro kely mihitsy feno aprimana ny atikoloty. Hafahafa kely indray zany ko. Allo? Mbola ty amin'ny rahavaviko Ie, ho avy fa izy ianao? Nasoa ihany fa misy ny antso ny findayako fa raha tsy zany tsy niala teo iny feno iny. Ohatrany misy zavatra mahamahana azy zany dia mila mitandriny ry zany ry Sandra. So dia ho afa-baraketo zay voalosa. Ary hoaizaka indry izany ry Sandra, tao miomakomana be. Andeha hivoaka kelaka izy misy zavatra ataoko kely ny ivelany any. Ifeno koa neky ka lasa vao eo dia tsy misy olona afa-tsy izay mianaka zany ato kanefa ny zaza ty maditrako. Na hoe natory kely aza ato dia mbola tsy ampy zaza maditra be. Za ange tsy ela ny andro Olivia vetivety any dia tonga ka tsy maharitra any fa vao mahita ny zavatra hovidiako za dia miverina. Sady tsy alavitra ange zany etsy ambany avaratra etsy fotsiny akira vavy sady ny zaza koa ary io matory beko. Io fa miditra ao amin'ny bebe rangory. Dia zay zany na mahamahana Sandra teo iny. Aleo aloha rangaha arahana dia hoenona tsara izay ataony eo ny heron'ny maizina zany koa tsy atahorako enoko eo ambaravarana eo izay ataony sy tiany eniny ary io raha vao mivoaka eo.
Efa vonona avokoa ny zavatra rehetra. Endro rery bebe a. Ay, nataoko tsitsikaritry ny tao an-trano mihitsy ariko. Ay, lehilahy mba teo zany angambany a. Inona reno ataoko hoe? Iantso manam-pahefana sa iantso pretra? Okaloha, tiany laharany finday amin'ny pretra fa tiano aingana zao. Dia aiza ho aiza ary ty toerana misy endrangory ty. Aleo rangaha tsona aingana ka. Anareo Rymasina, indro ny zanakareo, ny avanareo mila vonjy ka tonga eto. Misy raha vaviny any izay miseho ambony, mangon-javatra maro, ka inona fa vitana avy aminareo zany, ary ty zandry ny to tsy manana mihitsy. Ko io ny sorona ho anareo ka raisy tompoko. Avy atirika ala. Io raisy ny tanako dia miaraka amin'indro tsika roa vavy zao. Dia atao vety ilay akanjo netindriko e. Aingana. Ao, ary vao ny volondriko e vao. Sao, zay. Jesoa, indro zay tonga eto miaraka amin'ny ranovoasina. Oe, masin-dabe anao a. Enao le mpiaro anay mba tsy ho azo ny ody ratsy sy ny famosavindry. Vondreo e! Ka mila nerinao zahay. Vondreo e! Oe, to misy azavana manjopika be zany e. Oe, vondreo e! Mifona re tompoko. Mifona re. Sera mamono maso zany azavana zany e. Mifona re tompoko. Mifona e. Oety ae. Vondreo e. Oka e. Oka ho azy efa e. Oety ae. Mifona re tompoko. Mifona re tompoko. Oka re. Sotranao rery feno a. Raha vavy hafa kely mihitsy ane indra vaviko iny e. Hatramin'izay natratrarana azy zay teo lasa mba mpivavaka ty izy. Mamonjy lamesa sy tapaka. Fa na izany na tsy izany mila mitandrina mandrakariva ianao ry Olivia. Tsy azoko ry feno a. Mila mitandrina. Bebe rangory falehany azy ny efa mahatiniko aiza-tsony eo iny. Ka tsy fantatra angeza fiovany ny ratsy tsy kely lalana. Lena angamy ty zasy ty fa io e io lambo io mba eto aty ry feno. Ka tsy efa zao raha ve le nambarako anao e. Soa ihany fa vola kely ny tao a. Ka mety hoe nindraminy izay e. Mbola miverina eo iny e. Ny entana ringe lasa avokoa e. Jereo ange mikorotana dolo ny entany ato. Mafy tena mafy le asany devoly ry feno ka. Ela be koa mila zany vao tonga ato an-trano ka. Fa nahavita trano tsara aloha izy. Sady amoron-dalana tsara mihitsy ty izy. Za koa moa efa tsy dia vahiny eto Tomasina intsony. Inona tokoa moa ny anaran'ity tanàna ity teo? Tanamakoho. Mihodina kilatsy fotsiny dia tonga ao amin'ny bazary be. Ohatra ny vadina karana kosindry amin'izao ry Sandra. Oe, ary manino izany findaiko izany. Tena ramila io. Allô? Ahoana? Efa tamy? Ela be ka. Ka izao e, mandehana anao mihitsina fa misy vahiny tsika. Mety amin'ny ray oro eo zay no tonga any a. Oisy tapaka sahato veranga. Tsy misy piso akory. Aleo andray tukutuky eto dia lasa ka. Posy zany mbola ela be. Vita reto ny sakafo rehefa voalahatra. Izay fa manino ny findaiko marina. Oui. Efa aiza ho aiza? Efa mahery 10 minitra ny amin'ray a? Efa akaiky ka, fa izao a. Tonga dia asay voainy gardien vavady fa efa mahatazana ny trano zay zao e. Ary aleo hoe ho tsokolovoka eto amin'ny varavaram-pitaratra ambony-driana eto. Iny tokoa eny. Miaraka amin'ny fiara 4x4. Tre? Ary izany vehivavy mipetraka amin'ny devant izany. Aleo hoe isaina.
1, 2, 3, 4. Izay ve zanak'Ramily io, tena zanak'Ramily io amin'ny devant io. Raha leo amin'izay hiala moramora eto fa efa njany miditra ao ambany eo zany zareo. Aleo le hijery fitaratra kely ka. Manja kosa amin'izao mandroso tompoko, mazoto toerana ary. Mandrosoraka izy dia mipetrapetrahy. Ary vita matsiro zany sakafo zany Sandra. Fa izao aloha izao mialohan'izany aloha dia tokony mba hifankafantatra ihany tsika ka. Dia aleo aloha ataoko ny présentation hitako za aloha ny Ramily fa fantatsika rehetra. Dia zato akaiky zato no vadiko ka Isabrina no anarany. Izy mianadahy no zanako le lehilahy Donatien ary ny vehivavy kosa Romina. Mbola mananjoko reo fa manohy fianarana any velany ihany. Leonardo no anarany. Ary farany izy kosa zareo no Sandra mpanampitsika vaovao avy any Antananarivo izy io tena fanina be zany. Ahoana koa ary zany. Aleo mody voka kely. Laniny saky izay tondro izay fa aleo alaiko vetivety. Manao azafady indrindra tompoko. Dia zao moakiny afara andriry Sandra. Tena mangataka ety atsena sisa. Misaringo boridamba tahaka izao sisa ny farana. Dia ody tomenatra ihany. Lasa mpangataka nefa tia zato mbola tanora kely tokony havita hitady. Izay tokoa le hoe mila mandinika hatrany vao manao zavatra. Mangatsika iringa eto izany. Iny misy fiara tsara tarehy. Aleo aloha atonina sao dia mba hanome volana dia ny amidy mofogasy any ary kio. Mangataka re tompoko. Mangataka re Ramseo. Tia misy 2 ariary. Dia misaotra indrindra tompoko. Sorry madama mba misy asa azoko atao any. Eny fa na dia hoe manadio WC ihany re. Aleo manaraka rery madama. Eo re Ramseo. Sady firosoko ngety fiara ty fa afaka ny fitohanany. Ao mo re tompoko. Aka tony amin'izay ny fitaratra reo Oliviaka. Izay dia tratra ny fitohanana sahady nefa maika be. Izany mo re madamo. Mirosoa aloha aty aloha reo Olivia dia aloha izy aorianao ka. Dia tsy maninona ve izao lotoko izao raha hoe mipetraka amin'ity sezana fiara madio be ty. Mekara dia andao Sariko aky io ry Olivia. Sariko io Olivia. Olivia Olivia Sven. Olivia. Olivia Sven. Ari aiset. 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 De Ramily. De bebe Rangory. Ny farana teo Misaringo Bourdamba nosoratany Randriakoto Jean Patrick, novelominy Ony Miajanirina sy ny Ravo ary Oly, niaraka tamin'ny Falsy Rakoto ary Sinez. Anjarylivana no nandray feo sy nanantontosa.